Kantony ira malagasy telo am'izay onjapeo asem alay onjapeo tianao fandalovany eto amin'ny ACM radio dia mankalaza amin'ny fahasivy roapolo taona ny ACM radio dia misolo tena nitarika asy na ny tena teto miarahaba dia ngany mba ho lasany amin'ny avo indrindra fa izahay dia manoana hatramin'ny farany dia mankasitraka dia tsika rehetrarehetra ny tokantrany arao hatrany ny ACM TV ao amin'ny tambazotratsika hoe hitantsika azy mankasitraka Kantony ira malagasy telo am'zato pekto wala velomny ACM ahavita be foana ho an'ny kolotsaina malagasy indrindra ho an'ny mozika wala velomny ACM radio ary mirary soa ihany koa ho an'ny ACM TV ho velona tsara ka ho afaka anompy ny malagasy, anompy ny kolotsaina malagasy, anompy ny mozika malagasy miaraka amin'ny rahavaviny ACM radio. Kantony ira malagasy telo am'izay onjapeo asem alay onjapeo tianao ary miarahaba koa ny radio ACM tratran'izao fa 20 taona an'izao ny chorale militaire Lovavy Antoliara zay soloako teny eto dia miarahaba anareo ary mirary soa anareo mba haharitra arivo taona misesy ho tahin'Andriamanitra am'izay rehetra atao iroborobo ny fikasana rehetra ho tanteraka dia hiary asa koa sika radio ACM sy ny chorale militaire Lovavy Antoliara mankasitraka to fandarana mba kafiziko zany reny fandara mikasika fanabeazana reny mananatra ny tanora ny fitondran-tena ary hanana fifehezan-tenany am'izay rehetra atao mba haomby amin'ny fikasana amin'ny ho avy. Kantony ira malagasy telo am'zato katekate dia miara-miasa mandrakariva amin'ny aino manjery indrindra moa fandradio dia firarintso lehibe no entinay indrindra ny fitahian'ny tompo avita be amin'ny asa fanompona satria asa fanompona ny radio mampalala vaovao ny vahoaka an'Andriamanitra enina tsy mivavaka aza dia nareo mpiasan'ny radio zany isan'ny manaparitaka laza vaovao marina ho an'ny malagasy mpiara-monina amintsika. Inona ny fandaharana tena hoe tianao eto amin'ny ACM radio raha ho anao manokana? La tena marina zany le fandaharana fampianarana indrindra fanabeazana satria zay hitako lesika amin'ny firenentsika tsy amin'ny fanabeazana le vahoaka zany le fanabeazana tena ilaina dia ny resaka fiaram-pilazana tsara maty mazava ho azy fa zay katekate moa zany mitondra filazana tsara dia tsy maintsy zay koa ny fampianarana indrindra ny fanabeazana ny olom-pirenena na tsy mpanao politika zay tsika na manao politika efa manao politika sahady satria mila mahalala ny vahoaka an'Andriamanitra zany vahoaka malagasy manontolo ary mbola mirary ho nareo indray avita miasa tsy asa masina ny asa fanaovan-gazety. Kantony ira malagasy telo am'izay onjapeo asem alay onjapeo tianao